manao kopia fa very foana indroy isa taona araka le voalazan'le hira teo nanomboka tamin'ny taona 324 tsika zao 924 voalohany amin'ity taon'ity zany hoe dia ny fahadimy ampanaovanay kopia zao ataonay izao ny antony tena isafidiananay voalohany hoe kopia no atao zo voalohany indrindra zo fototra ho an'ny ankizy voateraka ny fananana kopia anamarinany ny fisiny eto ambonin'ity tanyity ahafantaran'ny fanjakana fa manana ny kopia io izy ho an'ny androany zao misy 930 misy any dossier kopia ho ataona eto androany ny antony voalohany angambany tsy ananan'le ankizy kopia dia raha ny fahafantarako anazy fohy loatra le fotoana 12 andro aorianan'ny fahaterahana nanaovana ny kopia ny tokony anaovana ny kopian'le zaza nefany tsy mahatratra an'izay le ray aman-dreny manao anazy le olona zany sahirana amin'ny resaka hoe fanasana lamba sy ny famelomana ny fivelomana dia tsy mahatratra le 12 andro izy dia aorianan'izay nefa tsy maintsy miditra tribunal sady maro ny taratasy tsy maintsy karakaraina dia anisan'ny antony tsy avitan'le ray aman-dreny ny kopian'ny zanany izay raha ny etaentanay manokana tompoko tokony mba ho atao lavalava kely aorianan'le fahaterahana aloha ny fehim-potoana anaovana an'le kopia mba manentana ny ray aman-dreny rehetra mba hanao ny kopia voateraka na dia hitantsika raha hoe fohifohy ihany le fotoana mba miezaka zany mahavita an'le manatratra le 12 andro avitanan'le kopia voateraka ny zaza ao anatin'ny 12 andro aorianan'le haterahana mba hananan'le zaza kopia ho an'ny androany manokana fokotany 14 zao le ataonay androany dia miezaka ihany zay amitan'ny fokotany rehetra izay mbola tsy nataonay amin'ny manaraka indray raha tamin'ny taona 2013 zay nanao teo amin'ny 20 2014 zay nanao mitovitovy amin'izay ihany fa ny farany nataonay tamin'ny septambra 2015 zao 720 ny kopia vita fa ho an'ny androany 930 mety anisany mampitombo le izy ihany koa satria mitombo ny fokotany ataonay